manolotra ny arahaba sy ny firaretsoa atsika tsiraray mpanaraka tsy tapaka ny mety tetry ny andro ray amin'ny izao alina izao asainay ampanajana ry ianao anaraka anay hatramin'ny farany amin'ny ankapobeny aloha dia mbola nitsika ny alizehatra mamaritra mety tetry ny andro aty atsinanan'ny Madagasikara sy eto amin'ny faritry ny afovoantany dia ny fisin'ity rindrin-drahona aty atsimo atsinanan'ny Madagasikara aty ry zareo mamaritra mety tetry ny andro any amin'iny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny vokatra zany rehetrarehetra zany ary mety tetry ny androsika mandritra ity fety ity dia saika isitraka orana hatrany aloha ny any amin'iny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny zany hoe manomboka aty amin'ny faritry Sava Analanjorofo faritra Atsinanana somary betsabetsaka izay orana izay ho any amin'ny faritry Vatovavy Vonany atsimo atsinanana ary mpakatra ny Taolagnaro any ny ho an'ny faritry ny afovoantany sy ny ilany atsinanan'ny faritry ny afovoantany indrindraindrindra dia andrahoana amin'ny ankapobeny izay mety arahana erikerika manify zany indraindray ny faritra sisa moa dia ho maina ny andro raha misy kely ihany no ny herijika azahoana orana tandrifin-drahona any amin'iny faritry Bongolava ny atintan'ny Menabe sy Melakiny indrindraindrindra moa ny alina mety isiny zay orana tandrifin-drahona izay ny any amin'iny faritra avaratry Madagasikara iny kosa zareo manomboka amin'ny alatsinaina na talata no any dia somary betsabetsaka ny rotsakorana zany any amin'ny faritry Sava Diana ary amin'ny faritry Sofia iny ka dia mila miomana ny amin'izay zany isika any amin'ny faritra tapany avaratry ny Madagasikara iny mikasika ny any an-dranomasina kosa indray zareo dia mitoetra hatrany aloha ny filazana miloko mena any amin'ny tapany atsimo Madagasikara zany hoe manomboka tia Toliary ka hatratia farafangana aty zany dia rarahana mihitsy aloha ny fivoahanany ranomasina ho antsika mpanjono sy mpiandrika zany na ny mpampiasa ny ranomasina any amin'iny tapany atsimo Madagasikara iny fa dia isamonta ny ranomasina mahery be mihitsy zany indraindray mihitatra tsikelikely izy io ho an'ny morontsiraky Madagasikara zany hoe any amin'iny morontsiraka andrefana sy morontsiraka atsinana ny nosy iny ka dia mila mitandrina hatrany zany aloha ny mpampiasa ny ranomasina amin'ity fety ity satria mety mahery ny ranomasina indraindray no fisian'ny alin-drano avy any atsimon'ny Madagasikara any andao jerentsika raha ny mety tetry ny andro ho amin'ny rapitso maraina azo orana malefaka ho atao ny any morontsiraka atsinanana iny zany hoe faritry Sava Analanjorofo ny faritra atsinanana iny ho betsabetsaka koa izay rotsakorana izay aty amin'ny Vatovavy Vonany sy atsimo atsinanana iny mipakatra ny Taolagnaro ny eto amin'ny faritry ny afovoantany sy ny ilany atsinanany afovoantany indrindraindrindra hoe ateo dia andrahoana amin'ny ankapobeny izay mety arahana erikerika manify zany indrindraindrindra maraina moa fa misava miandalana ihany zany rehefa misandratra andro faritra sisa rehetra moa dia vinavinaina ho maina tanteraka mihitsy ny andro raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia hitoetrany aloha ny orana any amin'iny faritry Sava iny mihitatra kely any amin'ny manodidina ny atsiranana voalohany sy faharoa any izay orana izay isitraka izay orana malefaka izay ihany koa itsika any amin'ny morontsiraky ny faritra atsinanana iny somary maka endrika tandrifin-drahona zany ho an'ny faritra atsimo atsinanana sy Taolagnaro eny ny atintan'ny Menabe sy Melaka ary Bongolava ho iateo dia vinavinaina isy kely ihany ny herijika mety isina orana tandrifin-drahona zany fa amin'ny ankapobeny aloha dia mandrahona ny amin'ny faritra iny faritra isisa rehetra moa dia mandrahona mitsitokotoko na mandrahona vitsy ny andro toy izao indray ny mety maripana vavinavina aloha amin'ny rapitso maraina somary nahitana fidinany kely ny any amin'iny morontsiraka atsinanana iny zany hoe manodidina amin'ny 20 ka hatramin'ny 420 degré celsius eo ny eto amin'ny faritry ny afovoantany ihany koa dia misy fidinany araka izany any avakana karatrany zao 420 degré celsius ny Antananarivo 9 ary any Fianarantsoa any 17 degré celsius fa raha ny tolakandro kosa indray dia afana ihany koa ny any amin'iny manodidina ny atintan'ny any amin'ny faritry atsimo andrefa Madagasikara iny zany hoe any amin'ny faritry Toliara moa raha maromarina kokoa satria manankatra any amin'ny 5 degré celsius torak'izay ihany koa ho an'ny faritry Maheva Tanàna Antsoia ary any amin'ny faritry Boeny dia anankatra any amin'ny 5 degré celsius mihitsy ny eto amin'ny faritry ny afovoantany kosa dia manodidina eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré celsius eo andao ary jerentsika indray ny mety tetry ny andro ho an'ireto firenendehibe sy nosy kely ivelan'ny Madagasikara ireto azo orana malefaka aloha ny any Johannesburg sy Nairobi raha somary mandrahona ny andro any Milan any ho maina tanteraka kosa ny andro any Paris ary afana be mihitsy any Bangkok any satria manankatra any amin'ny 30 degré celsius mihitsy ny maripana zareo mety tetry ny andro andranosy kely kosa indray dia azo oram-baratra ny any Comore sy any Seychelles any raha manorana malefaka kosa zany ho an'ny Maurice sy La Réunion dia izay indray raha aloha no afaka natolotra tamin'ity
ity alina ity fa dia misaotra anao a nanaraka anay hatramin'ny farany izay be ty amin'ny météo Madagasikara ihany koa dia mirary pasika finaritra sy pasika herentoza ho antsika tsirairay